Jesosy tao amin'ny tempoly zany loha hevitra izany no andeha mba iarahantsika mianatra iarahantsika mandinika indray amin'ity maray dia tena nasako anao aharitra amin'ny farany. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo tia antsika ilay nitantana ny fiainantsika nandritry ny alina ka nanome antsika toromaso ary nanome antsika hery vaovao antsika miatrika ty tontolo andro ity. Miarabanao tafahoana soamantsara indray amin'ny lalan'ity fandaharana ity ny fiadanana ny ho aminao sy ny ankonanao. Andeha hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika izao dindinika mahafinaritra izao. Arainay any an-danitro misaotra anao izahay noho ny famondram-ponao. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao izay matoy izao anay. Sy zinona moa zay izay toy ny kankana sy olitra ihany tsy mendrika kanefa dia notoloranao tombotsoa mbola afaka mandinika ny teninao. Amelany heloka Andriamanitra ary diovy izahay ho mendrika anonona ny anaranao. Mangataka ihany koa ny fanena masina mba ampianatra anay izany tenina izany amin'ny anarana Kristy nangatana bavaka. Amen. Jesosy tao amin'ny tempoly. Re mpiara-midinika namanisany raha ny tantara no jerena dia fantatsika tsara fa tao silo no voalaza voalohany ny fanompoam-pivavahana teo amin'ny tempoly. Tao silo tamin'ny andron'ny Samuel zany. Amin'ny Samuel voalohany toko voalohany 1:7 no ahitantsika izany tao silo. Ary natao mba hitehirizana ny fiaran'ny fanekena izany tempoly izany amin'ny Samuel voalohany toko 3 ka ny 9:7. Zao anefa zahatra androtranga te anakaiky antsika hatrany Andriamanitra. Ka dia nomeny antsika ny tempoly. Tian'Andriamanitra ny anekekezana antsika. Ary zay nahatonga an'i Davida ilaza amin'ny Salamo 5:7 manao hoe fa izao kosa noho ny haben'ny famondram-ponao Jehova dia hiditra ao an-tranonao. Iankohaka manatrika ny lampanao masina amin'ny fatahorana anao aho. Fanapa-kevitra tokony ho raisiko koa zany. Fanapa-kevitra tokony ho raisinao koa zany. Satria isika rehetra samy mahatsapa ny alehiben'ny famondram-pon'Andriamanitra ka andeha isika hiditra ao an-tranony amin'ny fiankohofana feno fatahorana. Misy mantsy miditra ao amin'ny fiangonana, misy miditra ao an-tranon'Andriamanitra, tsy misy fatahorana. Fa ny mpanao salamo dia mampianatra antsika fa raha miditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra dia andeha hiditra ao amin'ny fiankohofana masina sy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Rehefa notokanana ny tempoly voalohany teto an-tany tamin'ny andron'i Solomona dia voalaza fa nameno ny tempoly io ny voninahitr'Andriamanitra, ny Shekinah izany, ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena natao satria ny antony tao ny fiaran'ny fanekena. Fa rehefa nivoaka avy ao Babilôna indray tao anaty fahavapona ny vahoaka an'Andriamanitra dia nanangana ny tempoly faharoa. Ary rehefa nitokana izany dia zavatra antranga ilay mifanohitra tamin'ilay voalohany. Tsy teo ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy hita namen'ny tempoly ny voninahitr'Andriamanitra na alahelo ireto vahoaka an'Andriamanitra reto. Kanefa dia nisy teny nambaran'ny mpaminany Hagai. Zao no voalazan'ny mpaminany Hagai manao hoe 1:7 amin'ny Hagai 2:2. Ny voninahitra ity trano ity any am-parany any dia ho lehibe noho ny tany aloha, hoy Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehova tompony maro. Ahoana no ahatanteraka an'izany toe-javatra izany? Ahoana no ahatanteraka izany fanambarana izany? Dia zao no valina izy amin'ny 9:7. Ary ampiororoko koa ny firenena rehetra ka ho avy izay irin'ny firenena rehetra ary ho fonenoko voninahitra ity trano ity, ho Jehova tompony maro. Izy no ahatanteraka ilay fanatrehan'Andriamanitra. Izy no ahatanteraka ilay fanatrehan'Andriamanitra. Dia zao no voalazany
ka ho avy izay ireny firenena rehetra. Iza moa no iriny firenena rehetra? Iza no iriny firenena rehetra? Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Jesosy no ao amin'ilay tempoly faharoa. Jesosy mivantana, ilay Andriamanitra tonga nofo no niseho tao amin'ny tempoly. Ry mpiara midinika namana, tonga zanak'olona ilay zanak'Andriamanitra. Izy no ilay iriny firenena rehetra. Tiako ihany koa mba ho Jesosy no iriny tokantranonao. Jesosy no iriny fianakavianao. Ary ndao mba hoentina mbavaka ihany koa, Jesosy no iriny ty firenena ity. Jesosy no iriny fiangonana tsirairay avy. Tonga Jesosy ary nahita antavany isika olombelona. Nandreny feony, nanatry maso ny fikanikasian'ilay boka tsy madio sy ireo nositrany tamin'izay fotoana izay. Tsy nentin'Andriamanitra nakany aminy isika, fa izy no nakaty amintsika, nidina keo amin'izay toerana misy antsika ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy izany. Ary izay ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny Matteo 1:19 manao hoe: indro ny Virjina toejazaka hiteraka zazalahy, ary ny anarana ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe rahadika amintsika Andriamanitra. Amin'ny dika teny hafa izy moa manao hoe Andriamanitra momba antsika. Zany no fitiavan'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, saina tinio ane zany hoe nidina ilay mpahary izao tontolo izao, ary tsy vitany hoe niara-ny aina tamintsika fotsiny izy, fa izy mihitsy maty nisoa ny fahotantsika. Zava-dehibe ny nataon'i Jesosy ho ahy, nataon'i Jesosy ho anao. Jesosy tao amin'ny tempoly nanome voninahitra, nampisy voninahitra ilay tempoly tamin'izay fotoana izay. Jesosy mivantana no tonga eto amintsika androany, amintsika Andriamanitra. Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo, Imanoela, ary raha dika dia hoe amintsika Andriamanitra. Iriko ry mpiara-midinika namana, mba ho aminao sy ny ankohonana tokoa ny Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay efa naka ny toerantsika, maty ho antsika tsirairay avy. Mahery isika rehetra amin'ity tontolo andro ity. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa nampafantarinao anay fa Jesosy no ilay iriny firenena rehetra. Jesosy ihany koa no irinay androany mba ho eto anivo ny fiainanay. Jesosy koa mba irinay mba ho tokantranonay, ato amin'ny toeram-piasanay, ato amin'ny toerana ianaranay, eto amin'ity firenena ity, irinay Jesosy mba ho Andriamanitray. Tantano ary izay androany, tantano ireto mpiara-midinika amiko reto, aza mahafoina mahasaraka anay Andriamanitra amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.